Taranja basketball niditra eo amin'ny andian'ny fahenina ny Somatina na ny fananana basketball ho an'ireo sampam-pianarana ambony eto Madagasikara na miakina na tsy miakina izay nanomboka omaly ho tanterahana nanomboka ny 12 aprily teo ka ifarana ny 13 aprily ho avy izao. Niditra tamin'ny andian'ny fahenina sahady ny fifanana basket natokana ho an'ny sekoly ambony tsy miankina sy ny an'ny fanjakana Somatina amin'ity taona 17 ity. Nanomboka omaly tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamafisina izany hetsika izany ary farana ny 13 aprily ho avy izao. Raha sekoly ambony misy 12 namaly ny antso mikarakara tany Ambiandohana dia niakatra ho 2 amin'ny 30 izany tamin'ity taona ity. Ny 20 amin'ireo dia ho an'ny sokajy lehilahy izay nozaraina vondrana 4 ahitana ekipa 5 avy. Napiavaka ny andian'ny fahenina ny fandraisana anjaran'ny ekipa pirenena latsaky ny 19 taona ireto miakanjo manga amin'ny sary ireto izay manomana ny Afro Basketmen U16 tao Atsy Maurice. Ahitana ekipa enina araka izany ny vondrana misy ny ekipa pirenena malagasy zandry ny zazalahy ireto. Nilaza mpikarakara fa isy amboara manokana atolotra ho an'ny ekipa mivoaka voalohany amin'ny vondrana misy ny 16 malagasy io. Izany natao dia noho ny fiara-miasan'izy ireo hatrany amin'ny federasiona malagasy ny taranja baskety. Ho an'ny sokajy vehivavy indray dia ekipa 12 nozaraina vondrana 4 ahitana ekipa 3 avy no ifaninana. Tomy mazatra dia noferana hotely ihany. Nisan'ny mpilalao manana kara-pilalaovana kanefa mpianatra ao amin'ny sekoly afaka hiditra ao anatin'ny ekipa. Izany dia mba ho fisorohana hatrany fampidirana mpikaramanady amin'ny fifaninana tahaka itony. Isan-taona dia fety be hatrany ho an'ny mpianatra malagasy eny amin'ny sekoly ambony ny Somatina. Tsy ambakan'izany amin'ity taona ity satria dia mbola isa hatrany ny fanentanana ara-javakanto isan-karazany sy fifaninanana tira 3 points sy ny danky. Eo ihany koa ny fifidianana misy Somatina ho an'ireo andriambavilanitra tsara tarehy. Ankoatr'izay dia ampiavaka ity andian'ny fahenina ity ny fisian'ny fifaninana mandiha na ny dance contest. Isy ihany koa ny sport na ny fifaninana jeux vidéo ho an'ireto mpianatra eny amin'ny sekoly ambony ireto. Amin'ny maha zava-pisotro mitondra hery sy tanjaka azy dia nosafidian'ny orinasa Star niaraka tamin'ny mpikarakara ho zava-pisotro ofisialy ny hetsika ny XXL. Torak'izany ihany koa ny aorta ity. Raha tsy ahivina moa dia nanao podro ny eskata amin'ny andian'ny farany ity Somatina ity. Samy lasan'izy ireo avokoa ny amboara teo amin'ny lehilahy na teo amin'ny vehivavy. Ity lalao hitantsika amin'ny sary ity zao dia ny fifandonan'ny ekipa ny DEGS sy ny IST. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipa ny DEGS ho mpandresy tamin'ny 7 amby 20 no 4 amby 10.